mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fahaly-miarabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny lehibe amin'ity alakamisy ity. Ny rariana dia hitondra fampahirezana, hitondra vokatsoa arahafahantsika ihany koa ho resy lahatra sy eo amin'ny fanoloran-tena tsaratsara kokoa hatrany ny fandraisana ny ten'Andriamanitra. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavaka isika. Ianay tsara indrizan-danitra atolotra ianao ny teran'ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Sotro anao izay raha eo fa mbola menao tombontsoa lehibe dia ny andraisanay ny teninao. Atao fitsapanay lalina ao anatinay ao fa miela famonjena avy aminao izay fa izao zavatra rehetra eto aminay izao dia mandalo avokoa. Aoka anie ny sainay hitodika aminao rery ihany ka ny tombontsoa izay avy aminao izay tsy lany mamina izany no ho tangatanay isan'andro. Ny tenena raha eo fa voninkaino anao izahay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny fanambaran'ny Nikodemosy. Ny Jaona 3 ihany no lohahevitra ho tenentsika an'io. Mpampianatra no hajaina teo amin'ny Israely manko Nikodemosy, ary membre ny Sinejiona ihany koa izy ary tena nanan-karena. Nitana toerana lehibe eo amin'ny filazantsara ny Jaona ny fanambarany noho ny antony maro. Nantsoina hoe nantsoiny Nikodemosy izany, nataony hoe rapy Jesosy ary noresahany amin'ireo famantarana nataon'i Jesosy izay manam-porofo ny mahavy amin'Andriamanitra ny asany. Dia toy izany no nanomezan'i Nikodemosy porofo manohana ny mahamesian'i Jesosy, na dia tsy mbola fantany akory aza fa nanao an'izany izy. Noraisin'i Nikodemosy ho porofo ny avy amin'Andriamanitra ny asan'i Jesosy ireo famantaran'ireo, saingy tsy hitany fa nanondrani Jesosy ho fatanterahany faminaniana amin'ny testamenta taloha momba ny Mesia ireo, koa nisy fisalasalana atao aminy raha tonga nanatona an'i Jesosy izy. Tsy nanaiky an'i Jesosy Kristy izy talohan'io fotoana io. Mahafantatra ny ao am-pon'ny olona tsirairay anefa Jesosy. Toa mivatam-batana no fahitana ny famalian'i Jesosy an'i Nikodemosy kanefa notsorany ny resaka. Ninoany Jiosy fa mila miova fo ny jentilisa kanefa maro tamin'ireo Jiosy ireo tsy mahatakatra fanontenany ihany koa izay vahoaka voafidy dia nila n'izany fiovam-po izany. Tsy misy olona voavonjy hatramin'ny nahaterahany noho izany. N'inona firazanany, n'inona fiangonana lehibe azy. Tsy salasalana fa maro ny tombontsoan'ny Jiosy noho ny halehibehan'ny lovany izay fantatra hatramin'ny tantaran'i Abrahama. Kanefa tsy ampy raha izany fotsiny, izay tsy hain'i Nikodemosy nosainina no nambaran'i Jesosy taminy, dia ny tsy maintsy hatanterahany indray, hahatonga azy ho teraka indray izany avy any ambony. Izy izay mampianatra sy mpanapaka ny Israely. Dia nasehoan'i Jesosy an'i Nikodemosy ny tsy fahalalany ara-panahy izy hoe ianao va ny mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala an'izany zavatra izany? Ahoana no so ahaizanao an'izany kanefa mpampianatra ambony sy hajaina ianao? Inona fa tena nanindrona anazy izany teny izany na nametra-panontaniana maro momba an'i Jesosy azy Nikodemosy tamin'ny fotoana io dia niandany ho isan'ny mpanaradian'i Jesosy ihany izy taty aoriana. Nikodemosy dia mpanaradian'i Jesosy ary nikatsaka sy nitady ny lalana marina tokoa. Izany ny atao hoe te ho any an-danitra. Isika ve move tsika nikatsaka ny fahamarinana ihany koa, mametraka fanontaniana maro sady mionona hoe zahay dia efa anisan'ny nateraka anevon'ny fiangonana ny firazanam-benay dia enevon'ny fiangonana efa lehibe eo izay ka noho izany dia efa voavonjy. Atsipa amintsika ihany koa izany teny izany anio. Ny famonjena dia amin'ny tsirairay avy. Isika dia mila mandray ny Kristy ny tsirairay avy mba ahafahantsika mahazo azy.
vavakasika ianay tsara andizindanitra mbola misaotra anao zay ny amin'izany teninao izany. Ampio izay tompo mba holiana ny amin'ny fahamarinanao tahaka ny Nikodemosy ka anatona anao, andinika ny teninao ary andray ny fahamarinanao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.